Hainao ve fa ny fatahorana saribakoly dia antsoina hoe pédiophobie. Tsy olona vitsivitsy ihany no miaina an'izany fatahorana izany. Mampihomehy kely ihany hoe matahotra kilalaon-jaza, kanefa rehefa tena dinihana efa miparitaka be izany tahotra avy amin'ny saribakoly izany. Tsy kisendrasendra nefa raha misy orona tsara mampatahotra miresaka an'ireny saribakoly ireny. Jodany anarako dia arahanao izao tafasiry. Raha zoina ny fiatombohan'izany tahotra izany dia tany amin'ny fiatombohan'ny taonjato faha 20. Nanomboka mivoatra ny kilalao. Ny saribakoly lasa misy maso misokatra amin'ny masony, afaka mihidy, afaka miteny na dia tsy teo amin'ny molony ary. Lasa nampatahotra maro izany fivoarana rehetrarehetra izany. Eo koa moa ny orona tsara izay mbola nanampitrotraka. Pédiophobie hoy isika tany amin'ny voalohany, izany hoe tahotra ana saribakoly iray. Tahotra tena matotra io ary misy olona tena matahotra saribakoly satria ny saribakoly dia eritreretina fa zavatra tsy mampidi-doza, nefa ireo olona ireo dia mieritreritra fa tena mampidi-doza ny saribakoly. Natonga saina ireo olona ireo fa mampihomehy ihany izany hoe matahotra saribakoly izany dia tsy afa-manoatra izy satria tena ao anatiny ilay tahotra. Raha anisany ianao dia fantaro fa azo tranona sy azo tsaboana tsara izany tahotra izany. Fantaro fa ny saribakoly dia efa zavatra efa nisy hatr'izay. Lazaiko hoe zavatra satria antony roa no ampiasain'ny olona azy: atao kilalao sy anaovana fombafomba ara-pivavahana, fombafomba araka ny herin'ny maizina na resaka magia izany. Misy ny saribakoly vita amin'ny tany, vita amin'ny hazo izay hita tamina firenena maro eto ambonin'ny tany. Kely dia kely nefa ny tetezana manasaraka an'izay hoe kilalao sy fanaovana fombafomba ny saribakoly. Any amin'ny hafa izy atao hoe famondrana kolontsaina na fampianarana, ary any amin'ny hafa kosa dia tsy azo lalaovan'ny ankizy mihitsy. Aty Afrika izao izay manjaka be ny finoana dia misy ny vaudou, izay fivavahana lovaina avy amin'ny royaume du Dahomey izay hita any Benin, any Togo, dia taty aoriana vao nentin'ny esclave tany Amerika. Ny vaudou dia tsy resaka hoe manao ratsy ihany fa ao anatin'izany ohatra raha mba te hanana fambolena tsara ianao na fihazana tsara, na te hanambady tsara ny resaka fiterahana koa, izany rehetrarehetra izany dia nilan'ny Afrikanina ny vaudou. Fa taty aoriana izy vao resaka fampisaviana, inoako fa efa fantatrao izany hoe mila volon'olona, mila hoditr'olona na anaran'olona atao amin'ny taratasy dia misy sariny dia misy saribakoly kely eo dia izay atao amin'ny saribakoly iny dia miatra amin'ilay olona koa any amin'ny tena misy anazy ihany. Ny any Azia indray any amin'ny Extrême Orient dia resaka fombafomba fotsiny ny ilana ny saribakoly. Amin'ny teny sinoa koreana dia mitovy ihany ny dikany atombohan'ny teny hoe saribakoly, izay midika hoe idole na fétiche. Ireo mpandalina ny tantara sinoa ary moa miteny hoe ny zaza sinoa dia tsy milalao saribakoly izany mihitsy satria mino izy ireo hoe misy hery miafina ao anatin'ny saribakoly iray. Misy zao saribakoly kely ampiasaina amina fombafomba antsoina hoe Nuo, izay fanasorana divoly na exorcisme. Ny mpivady koa dia afaka makany amin'ny temple manome saribakoly izay midika fa mitady zanaka. Taty Amerika ihany no hoe kilalao kokoa ny saribakoly. Tany amin'ny autochtone, ny colon, zareo any Amérique du Sud, fa ny esclave fotsiny no nitondra fombafomba niaraka tamin'ny saribakoly. Nentin'ny Afrikanina tao Eropa ihany koa izany, ohatra ny vaudou izay niresantsika teo, izay antsoin'ny Europeanina hoe puppet doll. Misy koa nefa ny tao Eropa izay mampiasa ny saribakoly mba hisintomana harena, ohatr'izany zao any Allemagne. Fa eto dia tantaran'olona anankiray any Amerika no tantaraiko anareo, izay antsoina hoe Edgar Bergen. Edgar Bergen dia ventriloque. Ventriloque izany ilay mampiteny saribakoly sady mpampihomehy izy izany mpilalao horonan-tsary. Nagaga be izany tamin'izany satria tany amin'ny fiatombohan'ny taonjato faha 20 tany izany. Ny anaran'io marionnette io dia ataony hoe Charlie McCarthy. Ny zanak'i Edgar Bergen izay antsoina hoe Candice Bergen dia nitantara taty aoriana fa i Charlie dia manana ny efitranony manokana izay ngeda kokoa noho ny azy ary nomen'ny Edgar azy. Rehefa misakafo zareo dia eo koa Charlie izay patsahivina antsika fa Charlie dia saribakoly ary tsy miteny nefa niraisiny Edgar ohatran'ny zanany. Magaga ihany rehefa maty ary moa avy eo Edgar dia tsy namela vola ho an'ny Candice akory izy fa
vola ho an'ny Charline navelany izay mitentina $10,000. Eritreretinao amin'izany fa vola be zany tsy nomeny ny zanany fa nomeny an'ny Charlie. Zany rehetra zany dia nanamarika fa Charlie no tiany Edgar kokoa no ilay tena zanany. Ankoatran'izay dia misy tantarana saribakoly iray koa izay tena malaza ary inoko fa mety ho fantatrao. Tantaran'i Robert Vedol. Saribakoly io Robert io dia saribakoly naranga natsoina hoe Robert Eugène Haute. Peintre lery io izay malaza tany Amerika tany. Raha araka ny tantara moa dia tany amin'ny 1906 tany dia nisy Afrikanina niasa tao amin'ny ray aman-dreniny ary io Afrikanina io nanome an'ilay saribakoly azy ary lasa tiany be io saribakoly io. Miara milalao zareo midy amatrano mihitsy Robert milalao amin'ny saribakoly io. Magaga nefa fa voadiniky ny ray aman-dreny fa mifindra toerana ho azy ilay saribakoly. Rehefa maty ilay ray aman-dreny nefa aveo dia nandova n'ilay trano i Robert dia nanambady any Yann ary aveo ny tantara fa nisy plombier izay manamboatra trano amin'ny zareo dia tampotampoka eo tonga dia lasa izy navelany teo daholo ny fitaovany rehetrarehetra. Ny tantara ilay plombier aveo fa maheno feon'olona miomeona izy ary nieritreritra mihitsy ary izy hoe ilay saribakoly ny tena navitan'izany rehetrarehetra zany, maheno zavatra nihetsiketsika tsy nentina hatramin'ny fitaovana fa tonga dia lasa izy nitsoka. Taty amin'ny taona 1970 nefa dia narary Robert, ilay olona nresahana eto fa tsy mbola ilay saribakoly, dia maty izy ny taona 1974. Talohan'ny fahafatesany io ary dia midy amatrano izy miaraka amin'ilay saribakoly fa tsy miresaka amin'ny anina akory ary ilay vadiny io. Rehefa maty moa zany Robert dia nivarotany anina ilay trano dia najanony tao anaty kavy tao i Robert ilay saribakoly. Nisy fianakaviana vaovao nahita an'ilay saribakoly indray. Nisy vehivavy kely zany zanaka ao anatin'ilay fianakaviana dia nitaiza an'ilay saribakoly indray kanefa rehefa niarana tory tamin'ilay saribakoly izy dia nampijalian'ilay saribakoly tao, nampitahoriny, nahitsiketsiny, nitsindritsindriny dia ohatr'izay zany dia natahotra ity vehivavy ity dia nilaza tamin'ny ray aman-dreniny. Rehefa neno an'izay moa ilay ray aman-dreniny dia nigoropaka dia nalefa ilay saribakoly zany, tsy nitazomin zareo tao intsony. Aveo ilay izy nisy nametraka tanatina musée anankiray izay antsoina hoe Forest Martelot Museum. Mbola ao Robert hatramin'izao ary afaka jerena tsara kanefa tsy azo alaina sary raha tsy mihera aminazy. Mihera aminazy zany ianao voaka sary anazy dia jerena tsara izy hoe tsy mandana miteny hoe aza alaina dia izay ianao vao mahazo maka sary azy. Misy moa ireo milaza fa naka sary azy tsy nihera dia lasa misy zavatra mitranga maraina an'iny hoe nisy zavatra loza be zany nahazo azy satria tsy nihera tamin'ilay naka sary an'ny Robert. Ary tantara tena inon'ny olona zany any Amerika any ary mbola afaka tena mijery an'ny Robert daholo ny olona izay te hijery azy ao anatin'izay musée izay. Tao anatin'izay tantara rehetrarehetra izay no nangalan'ny Don Mancini an'ilay inspiration tamin'ilay film hoe Chucky. Inoko fa efa nahita Chucky kosa angamba ianao na dia iray ary. Teo amin'ny tantaran'ny saribakoly koa dia misy an'izany hoe bébé reborn zany na bébé renaissance izy amin'ny frantsay. Io bébé reborn io dia zazakely saribakoly izy io ary ao anatin'io zazakely daholo ny détail rehetrarehetra izay ilain'ilay olona mila an'ilay saribakoly, zany hoe ny volony atao ohatry ny ahoana, ny masony atao ohatry ny ahoana ary mampatahotra ny olona sasany zany satria nampiasaina mba hanaovany reny anankiray veloma zazakely anankiray. Zany hoe raha niteraka izy fa tsy nahazo zaza dia omena bébé reborn mba hanasitrana an'ilay fony naratra teo, na koa zaza efa lehibe fa maty dia amena bébé reborn koa izy mba hanasitrana sy han'olokolana izay toe-pony izay. Ny terapeute moa zany no namorona an'izay fomba fitsaboana izay. Misy ny olona tsotra izay mahita fa tena hafahafa zany misy nefa ny olona izay manaiky an'ilay izy milaza fa tsy zazakely zany iny fa fomba fitsaboana fotsiny. Kilalao sa zavatra mampatahotra ny saribakoly? Mety anisan'ny matahotra ianao, mety anisan'ny koa nefa hiteny hoe kilalao fotsiny ireny, tantara daholo zany. Fa andramony matireo anaty trano anankiray dia asio saribakoly eo akaikinao fa ohatra mieritreritra zany ianao hoe mijery anao iny. Jodany anarako, nenonao teo tafasiry.